Raisiko mivelatra angamba aloha le izy amalinana azy. Ny voalohany aloha zany a mahakasika hoe ny fitsarana sy ny fametrahana ny tany-tan-dalàna. Iarahantsika mahafantatra fa ny fitsarana zany no anisan'ny tena hoe fototra na andry ankinan'izay a fametrahana ny tany-tan-dalàna. Zavatra roa nefa n'le izy zany. Misy zany a ny ataontsika hoe andraikitra izay a avy amin'ny mpitondra, na ny mpitondra any amin'ny farany ambony moa zany a, na ny mpitondra izay ao amin'ny ministerina ny fitsarana, ary indrindra ny mpitondra izay amin'ny filan-kevitra ambony a mikasika ny mpitsara. Misy koa nefa ny andraikitra zany a izay a ny mpitsara mihitsy a no tokony a miantsoroka an'izay zavatra izay. Raisika aloha zany raha ho an'ireo mpitantana le izy, iarahantsika mahafantatra fa ataontsika hoe karazana hoe tafiditra lafin'ny politika ihany zany tontolon'ny fitsarana. Ny antony dia tsotra, hiezahan'ireo mpitantana sy ireo mpanao politika zany a hijery ny tombontsoan'ny zareo manokana na hijery ny tombontsoan'ny fitondrana zany ny rafi-pitsarana misy matetika. Amin'ny alalan'inona ny anaovany an'izay dia amin'ny alalan'ny fanendrena mpitsara izay heverin'ny zareo fa miandany aminy, na koa amin'ny alalan'ilay karazana hoe teny midina na fampitahorana mihitsy nandray an'ireo mpitsara hifotony mahakasika ny famindran-toerana na mahakasika ny fampiakarana any amin'ny conseil de discipline raha ohatra ka tsy manaraka n'izay hoe baiko sy teny midina na ny intervention sy ny pression izay. Izay aloha voalohany dia mety tsy mitsara arak'izay feon'ny fieritreretany sy araky ny lalàna tokony izy zany ilay mpitsara satria matahotra an'izay. Faharoa manaraka an'izay zany andraikitra miankina amin'ny mpitsara mihitsy dia zaraiko anankiroa koa zavatra io. Voalohany aloha misy ny mpitsara zany izay ataontsika hoe mety ihany zany tsy mety mandika ny lalàna anatin'ny fanatanterahana ny asany, zany hoe fantany ny didim-pitsarana tokony ho avoakany fa nazanona tsy zany nefany hafa ny fomba amoahany azy. Hitantsika zao farany teo tamin'ny herinandro resabe le nateraky didim-pitsarana nivoaka tany Tamatavy iny zany dia anisany soritra hita. Hitantsika koa fa be da be ny olona menomenona hoe tsy mahazo rariny eny amin'ny fitsarana. Izay koa zany dia mety na tsy fampiarana ny tokony izy ilay lalàna ataon'ilay mpitsara, na koa mety hoe tsy azon'ilay olona tanatin'ilay raharaham-pitsarana koa ilay tena didim-pitsarana dia raisina ho fandikan-dalàna na nisy kolokolo ilay izy. Dia io zany le akoatran'izay zany dia misy moa le mpitsara tena manao zavatra tsy mety mihitsy zany iarahantsika mahita tokony ho saziana izy anatin'izay zavatra izay. Izay rehetra izay zany no mitarika an'ilay hoe mbola tsy feno ny fepetra fahana milaza fa tany tan-dalàna zany eto Madagasikara, ka miampaka amina karazan'olona maromaro izy io. Voalohany aloha miampaka zany any amin'ilay ataontsika hoe mpandraharaha, na mpandraharaha avy any ivelany io na mpandraharaha eto Madagasikara, satria misy an'ilay hoe insécurité juridique zany ohatra hoe fandrarana ny contrat sy ohatran'izay zany dia tsy voapetraka tsara ntsony amin'ny alalan'ilay didim-pitsarana. Fa indrindra zany ny tena goavana be dia mitarika ny tsy fitokisan'ny vahoaka ny rafi-pitsarana izay hoe tsy fipetrahany tan-dalàna izay. Dia eo zany mahatonga azy rehefa tsy mahatoky izy zavatra roa no mitranga. Ilay atsotsika hoe justice populaire. Le justice populaire zany dia amin'ny alalan'ny dina no hanaovan'ny olona hifotony an'io zavatra io. Ny dina iarahantsika mahafantatra fa miainga avy any amin'ny fokon'olona dia tsy maintsy mahazo zany fankatoavana vao amin'ny fitsarana izay vao ekena fa azo ampiarina. Ny faharoa nefany akoatran'ilay hoe justice populaire misy an'ilay vindicte populaire, izany hoe mitroatra le vahoaka anatina toe-javatra anankiray mifamaofao dia tsy mahatoky izy hoe na ohatra hoe mety mieritreritra izy raha tonga ny fitsarana ireo olona ireo dia mety ho votsitra, na efa tany amin'ny fitsarana ilay olona dia votsitra, na nahazo ataontsika hoe fafana zany izy vonjimaika na tena votsitra mihitsy izy tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana. Dia vao mivoaka zany reny olona reny eo ihany dia tonga zany le vahoaka marobe mirona eo
dia manapitra ny an'le olona matetika hitantsika fa tsy vitany hoe manapitra ny an'le olona ry zareo fa mandrava mihitsy ny any amin'ny fonja mandravana ny amin'ny fitsarana na mandrava koatra ny amin'ny tobin'ny zandarina zay zany le zavatra misy zay nazavaiko teo hoe misy antony maro samihafa mahatonga an'ilay olona tsy mahatoky tsony an'le rafi-pitsarana inona ho ianao ny vahaolana tsotra voalohany aloha dia tokony ajano n'ilay mpitondra ireo teritery sy ireo baiko midina alefa any amin'ny mpitsara fa tokony ho apetraka amin'izay zany le hoe fitsarana maleo tena zay aloha ny voalohany ny faharoa manaraka amin'izay zany dia le firakevitra ambony momba ny mpitsara izay mitantana zany ny asan'ny mpitsara rehetra makasika ny asany ny famindran'ny toerana ny fametrahana azy amin'ny toerana maro samihafa ny fampakarana azy grady dia io zany ny tokony anisany miaro ny mpitsara amin'ilay teritery ary miaro n'izay hoe fahalevantena ny fitsarana izay ny akoatran'izay zany ny mpitsara koa dia tokony miezaka manao ny asany amin'ny antsakany sy andavany ary eo amin'ny fanajana ny lalàna akoatran'izay zany satria sarosarotra ny resaka hoe fampiarana ny lalàna eto Madagasikara dia tokony miezaka manatona ny vahoaka zany ny fitsarana amin'ilay fanazavana aloha le lalàna maro samihafa sy le pitsopitsony fahitako azy aloha zany ila raha makasika ny kandida iny efa ela izy iny nandeha tany a Frantsa efa ela ary iza mihitsy sy matoky fa ny fitsarana frantsay dia manana n'izay hoe fahaleovantenany izay ka raha ohatra ka ny vahoaka malagasy ny tokony hitsara amin'ny alalan'ny latsabato dia fahitako azy tsy tokony misy fiantraikany loatra zany zay zavatra izay amin'ny latsabato zay ho atao iny koa na tiana na tsy tiana ny misy foana zany le hoe présomption d'innocence dia rehefa mipetraka le présomption d'innocence rehefa mbola tsy tapitra hatramin'ny farany zany le pitsopitson'le raharaha-mpitsarana everina foana le olona fa hotoniny tsy meloka ka izay zavatra zay zany nifadiniako azy aloha mbola eo ampiratana fitsarana frantsay dia mbola mandeha aloha ny fitsarana azy zay tsy tokony ho isy fiantraikany aloha atsika nahoana zany ny andraikitsy ny fitsarana amin'ny resaka satria tsika zao anatin'ny fifidianana dia misy mifandrangitra anatina réseaux sociaux isan-karazany inona zany mety andraikitsy ny fitsarana amin'ireny zavatra ireny mizara roa zany le izy ny lalam-pifidianana aloha lalam-pifidianana zany dia milaza fa tsy azo atao zany ny mifanenjika mifanaratsy mifandrangitra anatin'ilay fanatanterahana ny fikirakarana fifidianana mandritry ny ataontsika hoe fampirezan-kevitra mandritry ny fotoam-pifidianana sy ny amoana ny voka-pifidianana dia iny zany andraikitry ny CENI sy ny andraikitry ny HCC zay zavatra izay satria ry zareo zany no mikirakira ny lalam-pifidianana ary ny HCC no juge électoral fa kosa raha ohatra ka heverina fa ho elika tsotra zany ireny zavatra ireny tafiditra anatin'ilay cybercriminalité na tafiditra amin'ilay loi sur la communication dia anjaran'ny fitsarana malagasy zany no manenjika na mandamina nireny raharaha ireny ny fahitako azy aloha zany mety tsy araka an'izay ny CENI sy ny HCC dia ny fitsarana malagasy isanisany tokony formena aloha amin'ilay fampiarana an'ilay loi sur la cybercriminalité sy ny loi zany mikasika ny communication dia tafiditra kely ihany zany misy volet pénal lalay loi électorale reny dia rehefa formena zany izy mahafantatra an'ireny dia anjarany amin'izay zany no manentana aloha tsika le tsy voatery tonga dia anasazy fa mampianatra aloha tsika misensibiliser tsika milaza fa mitandremanareo fa tsy mety ny toy izao na toy izao dia rehefa hita kosa fa mbola tena mandika lalàna tsotra izao le olona manao ankitsy rano dia eo zany mandray fepetra ny fitsarana fa tandremo fa matetika reny zany mety mitarika olana satria lazain'olona fa hoe dossier politika le izy fisamboarana politika dia mila mitandrina be zany ny fitsarana amin'izay zavatra izay fa tokony mandanjalanja aloha miezaka mandamina alohan'ny anenjika